Vaovao ny tontolo ny serasera sy ny fifandraisan-davitra ho fanantonana bebe kokoa ny mpanjifa dia nanangana ny masoivoho fa 80 ny Orange Madagascar natao androany mofo ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy n'ity masoivoho ity. Notokanana tamim-pomba ofisialy io maraina io ny masoivoho Orange Madagascar fa 80 izay natsangana etsy Analakely etsy amin'ny araben'ny fahaleovantena. Araka amin'ny politika voiziny tokoa dia tanjona ho an'ity mpandraraha ity ny anomezana fahafapo ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fanatonana azy ireo akaiky kokoa. Tsara ny efa nisy teo aloha dia natao miavaka service moazy service mila service après-vente et ny vente izay efa hitantsika eo fa misy enseigne atao espace vente dia ity box Orange Money notokana ity izay tsy ilatsika miavaka eny amin'ny asan'isa rehetrarehetra izay efa nisy. Natsangana eo amin'ny toerana be olo ty masoivoho Orange vaovao ty. Hatramin'ny 22 Desambra 2024 vanim-potoana ny sokafany dia tsy tapaka mpitsidika izy ty. Araka ny fanazavana ny menanay dia manana ekipa nampivarotra matianina sy tompon'andraikitra afaka manampy ny mpanjifa amin'ny filany ihany koa izy. Natokana ho an'ny fivarotana sy tolotra maro samihafa mikasika ny finday sy internet ao amin'ny rihana ambany. Ananganana cyber sy trano famakiam-boky natokana ho an'ny sarababem-bahoaka kosa ny efitrano ao ambony izay vao atsangana.